mamangany tanana misy anay tongava za misalasala hoa tongava manaraka ny arabe zay mitondra makany wadinno daholo ary ro sorisory sorisory manderaka anao wadinno daholo ary ro tiepitiepy manderaka anao a fanzavaza vitanao ane de lanonana miaraka amreo akama zay ane tanàna fanzavaza vitanao ane de lanonana miaraka amreo akama zay ane tanàna io nanao zao andriamatoa minisy izy koa anao fa nipetraka ty aminay de fa isany ankarabe tsy magnavaka ministry dia magnamia lanja ny fomban-drazana satria am'izao fotoana zao araka ny hita efa samby magnano mahatsiatsiaro ny fomban-drazana ny Madagasikara manontolo ovagna ny fisehana satria mety misy adesoana vita fa olombelo na tamin-dragnahary na tamin-razana na tamin-piaramony fidiovana izy io mora izy koa fa vita dia mba fo madio vatagna madio saigny madio ny indesigny mody ambony mpionagna koa ny eto satria mifankahita eto zahay tihavagna zay samy hafa tanàna eto zahay mifankahita magnodidigny ny ampanjakanay miaraka amile ampanjakanay de eto zahay jiaby isan-taogno mifankahita. Son Excellence Mpanjaka, anareo karabe ny vahoaka malagasy tsy maty voalohany dia misoratsika Andriamanitra Andriananary nameny ny fotoana anio ka nahatonga atsika samy salama ary afaka manatrika zao andro lehibe tsy makadiny zao hoentsika anajana ny fomba nentim-paharazana anajana ny asina maha-malagasy ary indrindra anerezatsika voninahitra ihany koa ny fanjakana eto antakarana sy ny ray aman-dreny mpanjaka sy miaro fahatelo izay misolo tena ireo ray aman-dreny mitondra hatramin'izay izy no ray aman-dreny ankehitriny antsoina hoe vatona melakafatra izy no vovonana iadiny lohany ary izy no itoeran'ny fahendreny sy ny fahatsolovatsaina ka afaka mitantana sy mitondra ny fanjakana izay kosa dia solotena ihany eo amin'ny fitantanana ny firenena miara-disy miara-ndalana mandrakariva ny fitondrana firenena sy ny fitantanana fanjakana ny fitondrana firenena dia mijery manokana indrindra ao anatin'izao tetezamita izao ny foloa ny fahifanavy ny tetezamita dia nanome iraka ny tena manokana manao hoe mandehana anao Andriamatoa minisitra jereo ny vahoaka malagasy mandehana manome voninahitra ny fomba nentim-paharazana ary jereo akaiky inona no azo atao mba ahafahan'ny vahoaka miala amin'ny olana mianjady avy andavanandro inona no azosika hifanomezan-tanana amin'ireo mpitondra fanjakana ary isany amin'izany ny ray aman-dreny eto sy ireo mpiara-miasa aminy izay ohatronitsika amin'ny pianandro an'io sy raha ampitso ity koa ny fijoroana eto dia fijoroana ihany koa vavolombelona fa tsy misy fampandrosoana maharitra
raha toa ka adino ny mijery akaiky ny vahatra na ny fototra mahafirenena firenena dia ny kolotsaina zay mahizy azy zany. Ny vakoka nentim-paharazana dia heverinay fa fivoy ihany koa ho amin'ny fampandrosoana satria tsy misy zanak'olombelona, tsy misy firenena ankehitriny ka afaka hitondra fandrosoana raha isalovana fotsiny anao randrana manendrika ny hafa fa tsy joro amin'ny mahizy azy. Tipokafaliana ny foka zay angano natonga ny teny hoe aleo miandro fotoana amelana ny afatra amalina izany etaeta izany koa hojerena manokana ary hojerena akaiky inona no vahaolana mahomby azo sapahitanana ary amin'ny fomba aingana arak'izay azo atao analana ireo sakatsakana sy olana maro samihafa tsy ahafahan'ny mponina mivelatra amin'ny mahizy azy aty. Isany amin'ireny ny mba ahafahantsika manao ny tsangatsaina amin'ny 17 ny volana oktobra amin'ity taona ity. Comment gérer ici,